Miarabantsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fitoriana izao. Miomana iona amin'Andriamanitra ao, laharana fa 2:20 laharana fa 2:20 dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Ary ao anatin'ny minitra vitsy izay izarana ny teny dia ny fanahy masina no hikasika hanokatra ny masom-panahintsika, ambelombelona ny fanahintsika indray. Dia ho velombelona tokoa ny fanahintsika ary anamasina bebe koa antsika hatrany ny teny mba ho vonintsika amin'ilay fampakarana izay efa tsy ho ela intsony raha mijery izao toe-javatra misy eto amin'izao tontolo izao tsika dia efa manakaiky ny fiverenan'i Jesosy ary eo indrindra no ahafahantsika tena mivelona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, mivelona amin'ny finoana, mibanjana ny Jesosy Kristy Tompo, miala amin'izay zavatra rehetrarehetra mety hamatora antsika, tsy ahatonga antsika ho vonona ny amin'izany fampakarana izany. Ary dia ny fanahy masina hiasa amin'ny hery sy ny fahefana, mihoatra noho izay efa niasany hatramin'izay hikasika antsika tsirairay avy manaraka an'izao teny izao, na aiza n'aiza misy antsika ao an'i Jesosy ny voninahitra amin'ny teny izay zaraina. Halleloja, amen. Ndao indray teny antsika atao amin'ny Matthieu 4:20. Matthieu 4:20 andininy fa 4:20. Ito zany no teny izay omeny tompo antsika indray ary raha ohatra hoe omentsika lohateny izy dia izao no tenenina hoe matoky izao ihany aza matahotra. Matoky izao ihany aza matahotra. Matthieu 4:20 andininy fa 4:20. Ary efamby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izany dia natopatopany alon-drano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho ny nahita azy nitsangatsangana ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoa io, dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoky fa izao ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy manatona dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera. Fa raha vao nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Ary naniditra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe rikely finoana nahoana ny anahany ianao. Ary rehefa niakatra teo an-sambo kely izy dia nitsahatra ny tafidrivotra. Amen. Eo no teny izay omenantsika androany. Zao ny zavatra misy rehetrarehetra dia Jesosy no mifehy azy, na inona io na inona. Ny tantarantsika eto amin'izao tontolo izao ny zavatra mitranga rehetrarehetra dia Jesosy no mifehy azy. Na inona hoe zavatra miantro eo amin'ny fiainantsika, inona zavatra mandalo dia ity teny ity no apetraka amintsika hoe matoky fa izao ihany aza matahotra. Raha ohatra raisitsika amin'ny fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy, lesona voalohany raisina dia hoe tsy voatery ilamina foana ny fiainanao rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Tsy voatery hoe tsy misy orana izany, tsy voatery hoe mandeha ho azy foana. Fa hitantsika mihitsy eto hoe na alefa an' Jesosy. Raha ohatra hoe raisitsika zao aty amin'ny Marka 4:5 manampy kely ny tranga nisy ny zavatra nisy, toe-zavatra nisy tamin'io zareo mandeha nihita ny sambo kely io, nandeha sambo kely io ao amin'ny Marka 4:7-7. Dia izao indray ny voasoratra ato hoe ary roa ny hariva ny andro dia efa mby teo ampovoan'ny sambo kely izy reriany no teo an-tanety. Dia eo amin'ny 9:20 hoe sahirana ireo ny vohy fatratra. Ny sahirana izy ny vohy fatratra fa notohain'ny rivotra. Misy zany ny faloherana, misy ny ady, misy ny olana, tsy hoe tsy eo akory Jesosy. Ary Jesosy mihitsy no niteny andry zareo, raha mamaky ny tenintsika hoe noteren'i Jesosy andeha hita ny sambo kely ry zareo. Raha raisiko indray ny eo amin'ny Jaona 4:9. Jaona 4:9 andininy fa 9:20. Jaona 4:9 andininy fa 9:20 dia izao indray ny voasoratra ao. Jaona 4:9 andininy fa 9:20 dia hitantsika hoe rehefa hariva ny andro dia nidina ho any amin'ny ranomasina ny mpianany.
ary ny ondrana antsambo kely izy dia anita ranomasina na Kapernaomy ary efa maizina ny andro tamin'izay. Zany hoe ao amin'ny verset hafa aloha izy amin'ny dikateny hafa zany tsy tia dikateny malagasy ity dia misy mihitsy ohatra ny hoe Jesosy mihitsy no nanery nanome baiko azy hoe mandehana ianareo. Dia ny zavatra hitantsika dia nisy an'izay hoe fahasahiranana ny voa izay izy, ny voa hifatratra izy. Fa ny zavatra azontsika antoka dia izao, Jesosy dia mijery, Jesosy dia mahita. Mampahery le tenin'Andriamanitra hoe Jesosy nahita azy ireo ny voa hifatratra. Jesosy nahita azy ireo ny voa hifatratra. Tsy misy takona eo anatrehan'ny tompo, tsy misy zavatra tsy hitan'ny tompo fa fatany zavatra misy rehetra, hainy zavatra misy rehetra, fatany zavatra iainantsika, matsapa izy mare izy mahita izy. Ary tsy mamena antsika ireny izy, fa ny zavatra rehetrarehetra ataony mitranga dia avelany isy zany mba maninona anehoana ny voninahiny. Dia zao ny zavatra hitantsika rehefa mandeha tsika ao anatin'io tantara io nandeha tamin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina nakeny amin'ny mpianana Jesosy nitsangatsangana tambony ranomasina. Zany hoe raha ohatra ka ny ora ny resantsika dia efa tena hoe efa adiva ho marainy zany. Zany hoe fiambenana fahaefatra zany ano any amin'ny telo maraina any zany raha ny orantsika amin'izao fotoana zany, tany amin'izany tany hoany zany. Any hoe tena ao anatin'ny alina be mihitsy no nitonga Jesosy nitondra ny famonjena. Tia nampaherezana antsika hoe mety maharitrela ny fiainanao ao anatina olana, ao anatina ady, mety miandry fivahan-javatra ianao, mety miandry fiovanzavatra ianao, fa tsy mbola tonga ihany le fotoana. Fa io araka ny efa fampianarana nomenantsika hatramin'izay dia tompo manana ny fotoanany, ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina, ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina. Ary dia tena niasa Jesosy tonga izy tao anatin'izay fotoana izay, tsy manadino an'izany izy fatany momba antsika, fatany mahasoa antsika, ary izy dia tsy diso amin'ny zavatra ataony. Averiko izay, tsy manadino an'izany izy, fatany momba antsika, fatany mahasoa antsika, ary izy tsy diso amin'ny fotoanany, fa ny fotoanany no tsara indrindra. Fa ny anjarantsika dia ny matoky, miandry, miadihatra aminy. Ny afatra manaraka mipetraka ao anatin'ity dia izao, Jesosy dia mifehy ny zavatra rehetra. Ataoko hoe ny natiora zany tsy mahafehy an Jesosy. Ny natiora tsy mahafehy an Jesosy. Raha ny olombelona, amin'ny maha-olombelona, lalàna fizika dia nizaniza mandeha ambonin'ny rano dia mianjera. Nizaniza mandeha ambonin'ny rano dia miletika. Zay ny lalàna zany, zay ny zavatra misy. Fa rehefa Jesosy no mandeha eo ambony rano mitsangatsangana dia tsy mianjera. Satria nahoana? Izy no ambony natiora, izy no tompony io, izy mifehy zavatra rehetra, manao izay tiany atao izy. Izy nametraka an'io lalàna io hoe rehefa mandeha milatsaka eo ambony rano dia miletika daholo na iza na iza, na iza ny misy anao, na iza ny misy anao, na iza ianao na iza, rehefa mandeha anao dia miletika. Fa rehefa Jesosy no miteny ary rehefa Jesosy no mandeha dia izy manova ny tantara, izy manova ny zavatra rehetra, izy manao zavatra arak'izay tiany anehoany ny voninahiny zany. Dia nandeha teo ambony ranomasina izy, nandeha izy nitsangatsangana. Zavatra tia nampaherezana antsika koa zany dia izao, tsy misy zavatra tsy hain'ny tompo atao. Eo amin'ny eritreretinao hoe tsisy azo atao, eo amin'ny eritreretinao hoe tena tapitra, tena hoe tapidalakale, Jesosy ny lalana, famarinana ary fiainana. Ary io lalana io lalana tsy tapitra, io lalana io tsy lalana tapaka, io lalana io tsy lalana tapina, fa io lalana io dia lalan'ny fitsarana, lalan'ny fiadanana, lalan'ny famonjena, lalan'ny famarinana, lalan'ny fiainana. Efa ao ve ianao manaraka anahy io? Efa mitoetra tsara ao ve ianao manaraka anahy io? Raha kivy ianao amin'izao fotoana dia Jesosy hampahery anao. Raha malahelo ianao amin'izao fotoana dia Jesosy hamalifaly anao amin'ny fifaliana anao indray. Raha reraka ianao amin'izao fotoana dia izy hampahery amin'ny tanjaka anao indray. Raha very hevitra ianao dia izy hanolo-tsaina anao. Raha ao anatin'ny fahadisom-panantenana ianao dia izy hamelombelona anao indray. Raha ao anatin'ny fanahinany amin'ny ho avy ianao dia androany izy hiteny aminao hoe ny anarany dia ilay mandrakizay éternel. Izy ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Mifehy ny zavatra rehetra izy ary rehefa miasa izy dia tsy misy mahasakana ka ahafahanao matoky indray miverina tsara ho aminy hoe tsisy fanahina anao ny amin'ny ho avy. Hoy izy hoe ny amin'ny zavatra ho avy no antanio aho, fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izy no mifehy ny zavatra rehetrarehetra. Zava-poana ho antsika ny matahotra sy ny ataoko hoe miainao anaty fanahina. Fa rehefa manana an Jesosy tsika dia fantatsika hoe feheziny zao zavatra rehetra zao, feheziny natiora mitsangatsangana eny amin'ny ranomasina izy. Ny zavatra hitantsika ihany koa nefa dia zao, raiky tao hatramin'ny mpianatra ka niteny hoe matotoa io. Misy fotoana ianao zany amin'ny zavatra anankiray mitranga dia mieritreritra ianao hoe aiza ihany ary Jesosy,
Jesosy ve ny manaiky isiny zao, Jesosy ve ny mampisy an'izao. Lazainao fa matoto Jesosy. Reto mpianatra reto niaraka tamin'i Jesosy a, reto mpianatra reto a, maraina atoandro hariva, izay mampianatra azy. Ny mpianatra matsy tamin'ny amin'ny Hebreo a, ny mpianatra zany a dia miaraka amin'ny mpampianatra any amin'izay rehetra lehany. Ataontsika amin'ny teny frantsay zany sur terrain, tonga dia sur terrain ireo mandeha mijery fiainan'le mpampianatra mihitsy. Dia ireo mpianatra ireo zany dia sahala amin'izay hoe niaraka tamin'i Jesosy foana ireo, na inona ny tranga, na inona ny antra, na fotoana inona, na fotoana inona, nataiza nalehany. F'izao tamin'io fotoana io dia nandeha nalefan'i Jesosy rery izy. Mbola formation koa zany ty, mbola fampianarana ihany koa ty. Rehefa nalefa teny Tsambokely teny ampovoan-dranomasina teny a, dia nipotra izy, nandeha Jesosy. Fa rehefa teo a dia lazainy hoe matoto izy. Misy fotoana zany tsika sahala amin'izay koa hoe misy zavatra tsy takatsika amin'ny fiainantsika. Misy zavatra tsy takatrao a amin'ny zavatra miantra aminao, amin'ny zavatra iainanao. Misy baraingo be da be mipetraka aminao hoe fa maninona ny mbola salama zao, fa maninona ny hito, fa maninona ny zary, fa maninona ny zao. Ary indraindray tena hoe ozy ianao hoe tsy miaino angamba Jesosy, tsy hitan'i Jesosy angamba zao zavatra misy zao. Any amin'ny Isaia ihany izy dia miteny an'izay mihitsy hoe nahoana ianao no miteny ry Jakoba hoe miafina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Dia eo izy miteny amin'izay tsy fantatrao nga fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny lanitra sy ny tany. Tsy fantatrao va fa izy a dia hatrizay ary mandrakizay a dia toy izany hoe mampatanjaka ny reraka izy a, kely hery dia nomeny hery be a, liona tanora tsy hampianina kanona sy ny maro samihafa fa izay miandry ny tompo a dia mandroso hery. Dia eo zany zavatra tena tiana apetraka amintsika mihitsy hoe ho fantatsika foana hoe Jesosy a eo. Tsy taka ny mpianatra, ampianarana antsika koa zany io hoe tsy omena tsi ny mpianatra moa fa tao anatin'ny tahotra ary nilaza hoe matoto io. Fa Jesosy a no niteny rehefa avy eo, raiky tahotra mihitsy ny mpianatra tao anatin'izay. Fa Jesosy rehefa avy eo dia niteny mihitsy hoe matoky izao ihany aza matahotra. Zay teny anankitelo zay no ampahelezana antsika androany. Matoky izao ihany aza matahotra. Nanoloana n'inona Jesosy no niteny an'io? Teny ampovoan-drano a, teny ampovoan-dranomasina ny Sambokely. Natopatopany alin-drano a Sambokely. Notohain'ny rivotra ary zareo. Ny vohy fatratra izy fa sahirana ny vohy a, ary efa tao anatin'ny alina tena hoe tena maizina, tsisy antsapazana, tsisy azonao ianterana ne iza na iza na izy. Eny ampovoan-drano ianao a, tsy afaka hempotra ianao, tsy afaka ny androso koa ianao fa natopatopan'ny rivotra, tsy hitanao iza ny sarangotona, iza ny famonjenao anao a, iza no antsona, inona no atao. Tena hoe ranjany trangan-javatra misy ny mpianatra zany dia very, tsisy azo atao, tsisy nantenaina fa dia ho faty ho rendrika eto sika. Fa zao ny tenin'Andriamanitra, tsy ho faty, tsy ho rendrika ianao. Fantatra Jesosy ny zavatra misy. Na dia tapina aza ny lalana rehetrarehetra, na tsisy vonjy ary amin'ny ankavanana, amin'ny ankavia, anoloana, ao aoriana, ny tompo a, hoy izy ny voalaza zay hoe ny famonjena dia avy any ambony. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Zany hoe io a Jesosy Kristy io a dia tena miteny aminao koa androany hoe matoky izao ihany aza matahotra. Toy izao ihany le fampianarana ho antsika ao anatin'izao vaninandro ianantsika izao. Ohatra zao raha isika hoe ny any a France sy ny any Europa any hoe miditra indray amin'le confinement satria mirongatra indray le virus. Dia zao ny tenin'ny tompo hoe matoky izao ihany aza matahotra. Ny zanak'Andriamanitra rehetra dia izy ny mahita, izy mijery, izy no mitsinjo anao. Mety be da be fantaniana apetraka aminao noho io zavatra mitranga io hoe anahoana ny toy ny fiainana, anahoana ny lafiny ara-bola, anahoana ny lafiny ara-pivelomana, anahoana ny toy an'izao zavatra rehetrarehetra zao. Tsy fantatsika zay toy ny fiainana, tsy fantatsika zay zavatra isy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe aza mirerena amin'ny ampitso ianao a, fa nanevoky ny an'io ara tsy hainao. Tsy fantatsika, ny antsika dia vao fetra ny amin'izao segondra zao ihany. Tsy fantatsika zay afaka 10 minitra, tsisy mahalala an'izany. Fa le mahalala an'izany andao no anakinana ny fiainana. Le tompon'ny ora, le mifeny zavatra rehetrarehetra, Jesosy Kristy no anarany a, ndao izy no ametrahana ny fiainana. Ka ho antsika izay ao anatin'izany hoe confinement zany, misaora ny tompo a ho amin'izany zavatra rehetra zany hoe araroty indray anakekezana an' Jesosy zany. Araroty zany a ho amin'ny vavaka, ho amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra, ho amin'ny fiomanana, mampiomana anao Jesosy. Mampiomana anao Jesosy hoe anananao fotoana indray ho amin'izay mijanona ao an-trano moa zany, fa ho an'izay miasa sy mianatra satria mbola afaka miasa sy mianatra ihany a dia manao ny asa aman-drarahany rehetra fianarana. Fa ho an'izay hoe tena hoe napetraky ny tompo hoe hijanona ao an-trano zay dia tena azasiana fimonomonomana
na tsy fifaliana fa raiso amin'ny fifaliana ny zavatra rehetrarehetra raiso ampatokiana na inona zavatra mitranga eo fa ny tompo no mife azy ny tompo mihazo anazy trangaray zay resaka hoe coronavirus zay fa manana trangam-piainana maro isan-karazany tsika manana aditsika manana fitsapahantsika manana zavatra andrasantsika manana zavatra manahirantsika manana zavatra tiana ho azo tsika fa zao ny tenen'ny tompo raha mbola tsy tonga raha mbola tsy azo raha mbola tsy tanteraka de izy hoe aza matahotra matoky aza matahotra izao ihany matoky izao ihany aza matahotra mampahery atsika zany tenin'Andriamanitra zany amin'izao zavatra iainantsika rehetrarehetra zao ny eto Madagasikara indray ihany koa be da be ny ady sy ny fitsapahana eo amintsika mety misy tsy salama ianao amin'izao fotoana mety misy tena ao anatin'ny fitadiavana mafy ianao amin'izao fotoana ao anatin'ny tsy fananana ao anatin'ny tsy fampina ao anatin'ny anoanana ao anaty ataoko hoe tsy fitiavan'ny olona fankalan'ny olona fanenjehan'ny olona fa raha ao am' Jesosy Kristy ianao de Jesosy no anamarina anao mandalo ihany zao zavatra iainanao zao mandalo fotsiny zao zavatra iainanao zao ary ao anatin'io zavatra iainanao io zay tena ataoko hoe mafy sy mahery de Jesosy no miteny anao hoe matoky izao ihany manao an'io izao ihany no mifehy an'io rehefa tiako hisy io rehefa tiako mbola hijanona ohatran'io io de hajanoko ohatran'io fa rehefa tiako hiova amin'izay io tiako hoe sorona io ary hiditra amin'ny zavatra manaraka indray ianao dia ampidiriko amin'ny zavatra manaraka indray ianao fa zao no ampianariny hoe izao ihany matokia aza matahotra toizantsika le fampianarana rehefa nandeha izy de ozy Jesosy ozy Petera hoe raha ianao ary io de asovy manatona anao de ozy Jesosy avy ary manatony teo indray zany expérience trangam-piainana vaovao zay nisy any Petera hoe Petera nandeha tambony rano zany hoeny am' Jesosy zavatra nisy nefa de zao le antsony Jesosy eo avy anao manatona anao ozy Jesosy de nandeha Petera nanaraka izy nankatoa izy zavatra fampianarana azy resika de zay zavatra tenen'ny tompo de ankatoavy raiso fa eo amin'ny fankatoavanao sy fandraisanao ny ten'ny tompo dia sedrainy iny fankatoavanao iny sedrainy iny fanekenao ny tenin'Andriamanitra iny fa tsy mandendeha ho azy am'izao iny nankatoa Petera rehefa nankatoa Petera de inona ny zavatra hitany rehefa nahita ny rivotra izy de natahotra ary raha vao niletika izy de niantso hoe tompo vonjeo aho teo ampankatoavana izy niteny Jesosy hoe avy ianao nandeha izy rehefa nandeha izy nahita ny rivotra nefa izy de natahotra mety misy fanontaniana koa aminao hoe tena nankatoan Jesosy ve ty zavatra ataoko ty lalana ny fidiko ty zavatra ataoko ty zao zavatra iainako zao tena nankatoan Jesosy fe to tena sao de nidika izo sao de tena ao anatin'ny lalandiso fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izy nefa niantso anao izy nefa mifidy anao fa ianao ndraindray no mijery an'le rivotra de natahotra ozy izy hoe averiko ihany ary izy nahita ny rivotra mahery rivotra mahery ozy izy de natahotra taiza ny olan'ny Petera tsy nibanjana an' Jesosy izy tsy nifikitra teo am' Jesosy izy fa nijery an'ilay zavatra manodidina tsy ho voafehy anao ny zava-misy tsy ho voafehy anao zay mitranga eo de mitranga foana fa zao aleo hitranga zay mitranga fa ny masonao ataovy mibanjana an' Jesosy izy Jesosy io izy le mamonjy anao izy le manafaka anao zao ny zavatra nisy rehefa nisy an'izay fianjerana zay hoe natopatopany onjy izy dia nienjera niaraka tam'izay Jesosy dia nandray ny tanany zay ny zavatra azonao antoka ihany koa nilentika Petera fa rehefa niletika izy dia niantso ny tompo hoe tompo vonjeo ary niaraka tam'izay dia naninjitra ny tanany Jesosy nandray azy dia niaraka taminy zavatra tiako tenenina amintsika ihany koa de zao ny voasoratra Jeremia 3:7 antsoa iahako de hovaliko ianao ampsehoko zava-dehibe sarim-patarina zay sy fantatrao manarak'izay de misy koa hoe Andriamanitra noharo sy hero antsika Salama 5:7 mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy misy koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny epistily hoe zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena ny ampirosianay anao ato amin'ity miomany ity de tsy antso olona tsy antso mpanompon'Andriamanitra tsy antso ny pastera ny mpanompon'Andriamanitra rehetra fa miantso an' Jesosy aloha avy izy mety an'olon-tsainanao hoe atsovy ranona manatona ny ranona manorata ny ranona sy ny sisa fa ndraindray misy olona tena hoe tsy miantso an' Jesosy fa olona foana ny antsony ny olona foana no antsony fa zao ny voalaza hoe antsoa iaho Jesosy io atoranao io afaka antsona amin'ny fotoana rehetra io naiza na manahoana teony eo de namaly Jesosy tsy isy tena hoe vavaka lava be sy tena hoe zavatra tena protocole be niteny tsotra fotsiny hoe tompo vonjeo tonga de namaly Jesosy teny kely teny monjy mety tsy voalaza ny vavanao ara fa ny amponao de tompo mamaly sy mamonjy anao fa zay ny tena amporisihana antsika ary rehefa miaraka amin'ny tompo de Jesosy rery any aza afangaro fanimpotsampy aza afangaro ody gasy aza afangaro
fombafomban-drazana zay mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra, aza fangaro resaka joro sy resaka fanatitra eny amin'ny zoy, eny amin'ny reny fanompotsampy reny, fa rehefa an Jesosy ianao dia aoka nazado isan'zato, dia aoka ianao atoky azy tanteraka, fa mariky ny tsy finoana sy mariky ny fianahana, sady afangaronao ny miaraka amin'ny Jesosy, sady afangaronao amin'ny fanompotsampy, afangaronao amin'ny resaka fanandrona, resaka skidy, resaka ody. Fanompotsampy zany zay fady indrindra mitondra fahatezeran'Andriamanitra ary mitompo sary-piaro, fa aoka ho an Jesosy manontolo ianao dia ho azy rery ny fiainanao. Hitantsika ny zavatra nisy avy eo voavonjy ry zareo afaka taminatin'ny alondrano zay nanompa azy saika ho faty saika ho rendrika nitsahatra le izy rehefa niditra Jesosy. Tia nampitaina amintsika koa zany hoe ninona zavatra misamboara vary eo rehefa miantso Jesosy sika dia nitsahatra ary ampisamboara voanzy Jesosy ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao, mba hanehoany fa izy no mifeny zavatra rehetra ary izy no miazo anazy ary mbola hitondra fitsaharana izy, ho avy izy akatsika eny amin'ny raolanitra ary araka amin'ny mandrakarivotsika araka ny voasoratra, fa ny any ataotsika matoky, miantehatra, miazo anazy. Zay arany fampianarana androany hoe matoky izao ihany aza matahotra. Iasa aminao zany teny zany ary ho famelomelomana ny fanahinao. Ho an Jesosy ny voninahitra, fahasoavana ho amintsika tsirairay avy. Amen.